Mbola tsara ny fandarana sandrify indray no arahinao zao. Iarahana manantontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra ho fanomezam-boninahitra n'ireo vehivavy nanamarika ny tantaran'i Madagasikara. Amin'ny an'io ty dia i Binao, mpanjaka sakalava be mihisatra nanjaka tao Nosy tamin'ny taona 770 sy 700 no ampahafantarina nareo. Vao 12 taona monja izy tamin'izany dia nandray ny fanjakany ary tsy maintsy niatrika ny fanitarana ny fanjakany Merina tany amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Natahorany Binao mafy ny anafian'ny Merina ny fanjakany. Ny mpanjaka Ranavalona fahatelo raha teo dia efa nikasa ny anitatra ny fanjakany ka nanapa-kevitra i Binao ny hanao miasa tamin'ny Frantsa. Mizara amintsika ny fahalalana n'izany Binao izany i Eridiny. Eno iane Binao izy io mpanjakany Nosy be Grande Terre misy fanjakana anazy koa zay le lazana azy zany hoe zany amin'ny atoko Madagasikara iny nord-ouest ho atsika igny zegny misy ampahany fanjakana anazy sakalava be mihisatra 1880 à 1923 nanjaka naritraritra eny izy 7 taogno izy efa niakatra ny nandimba mamany Zavamangozongo nanjaka tao amin'ny sakalava be mihisatra niary fanjakana anazy izy français koa fa niditry résidence surveillée tao Ambato de vieux nalefa Tatananarivo c'était en 1900 nipody izy viavy nianitra izy nanogna maizy azy koa izy tamin'ny fanjakana izy satria tamin'ny contexte misy izy fin 19e début 20e siècle nalaza izy nanana laza regny zegny mihitsy regny izy tamin'ny la région sud-ouest de l'océan Indien nisy fiaramiasa maro izy niara-niasa tamin'ny Zanzibar sy ny magnodidiny Nosy magnodidiny izy teo Nosy be moa koragnany eto zegny féministe avant l'heure izy satria société matriarcale koa baka tsika gasy azadigna tietsika tsy tietsika fa Binao c'est une grande reine en un mot. Izy moa dia malaza tena mahay sy be fitiavana nefa tsy mba nanana zanaka. Rehefa vao zanaka moa i Madagasikara dia mbola nijanona ho mpanjaka tany amin'ny faritra nisy azy tany Ampasimena ao Nosy be i Binao. Nasitrika tao Mangarivo Binao rehefa nodimandry izay nomeny ireo olony ny anarana hoe Andriamanjaka ambony arivo. Hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika izao. Resadresaka miaraka amiko eto tsy Orandriamanantena talehan'ny mozean'ny Saripika. Inona moa zany ny fanambina trehan'izany mpanjaka Binao zany satria vao 12 taona monja izy dia efa hoe nanjaka. Vao 12 taona tokoa ny mpanjaka Binao dia efa nanjaka zany hoe tamin'ny taona 770 sy 700 isan'ny fanambogoavana ny hatrehany tamin'izany fotoana zany dia ny fiarovana ny fiandriana ny fanjakany fanjakana sakalava be misatra zany hoe amin'ny ilany varatra andrefany Nosy mazana ary matetika ireo niarany fanafiana Merina no ny fitaran'ny fanjakana Merina moa zany ka fanambogoavana ndraisiny ny arovana ny tany sy ny vahoakany. Ahoana no nataony nafahana nametraka ny heviny na dia teo ary ny hoe mahambola zaza azy. Mbola zaza tokoa izy no nanjaka na ataontsika hoe mbola zaza izy dia efa toteny sahady teo amin'ny fanjakana indray moa zany dia anisan'ny nanampy azy ary ny tena mampiavaka anazy ity dia nizy 12 taona dia ny fifandraisany amin'ireo ataontsika hoe olobe teo amin'ny fanjakana sy ireo ampanjaka izay ataontsika hoe mpiray vodi-rindrina aminy ka nanamafy avy hatrany ny fanjakana. Inona zany ny paikady nampiasainy nahafahany niarovana ny fanjakany io tamin'izany? Paikady nampiasainy tamin'ny arovana ny fanjakany dia ny araka ny teneniko teo hoe ny fifandraisana amin'ny ireo ampanjaka maro. Teo ohatra ny fifandraisany tamin'ny mpanjaka Antakarana tsy alana faharoa eo ihany koa ny fifandraisany amin'ny any ivelany Madagasikara mihitsy ary dia fantatra fa nandefa taratasy fangatahana fanohanana sy fangatahana tsolo-kevitra avy amin'ny sultan any Zanzibar fanjaka Binao dia eo ihany koa moa zany ny fangatahana fanampiana amin'ny fanjakana frantsay ny arovana ny fanjakana sakalava be misatra. Mifanaraka amin'izay indrindra nisy ny fionan'ny mpanjaka Binao tamin'ny Galeny. Inona ny tena votoatin'izay fionan'izay ary inona ny zavatra nitranga tao aorian'izay? Tamin'ny taona 700 dia niaona ny mpanjaka Binao sy Galeny isan'ny votoaty moa zany hoe ny fanomezana mari-boninahitra ny mpanjaka Binao noho ny finamanany tamin'ny la Frantsa tamin'izany fotoana izany fa eo ihany koa ny hoe fifanankalozan
nanapa-kevitra ny amin'ny hoavin'ny mponina any Antsakalava dia izay no tena votoatin'ny fionan'izy ireo fa rehefa niona tamin'ny ity mpanjaka ity Galiny dia zendana tokoa ny amin'ny fahitany ny fahaizany ity ramatoa ity mianjaika sy mijoro amin'ny mahampanjaka azy montrona dia montrona tokoa ny fomba fiakanjony meva dia meva tokoa ary dia tena sadaikatra mihitsy i Galiny nahita azy eo ny firavaka ny taovolony ny amin'ny ray manontolo dia tena na sadaikatra ny Galiny ka nahatonga azy nanoratra mihitsy hoe tena mpanjaka mendriky ny mpanjaka tokoa i Binao. Maro ireo mpanjaka izay nanamarika ny tantara raha teto Madagasikara isan'izany i Binao izay nampahafantarina antsika androany. Inoko fa nisarika anao liana amin'ny tantara ireny fampahafantarana na roso ireny. Mankasitraka anao aho ny haino hatramin'ny farany. Veloma.